midira ny Jehovah ry firenena rehetra, midira azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. rainay masina tsara indrian-danitro misaotra anao ny amin'ity ainio izay mbola nomenao anay mangataka anao izay mba hanatrika izay fotoana izao mba ho feno ny fananao masina ka ho tonga fa ho tafalatsaka any amin'ny tsirairay avy ny teny izay ho renesina ny anaran'i Jesosy. Amen. Izahay tsy mianadahy atsy aloha dia manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy amin'izao fandarana izao indray, manan-tena fa voninahitran'Andriamanitra no iseho ary mba hipakany amin'ny fonony tsiraray avy ny fideranan'Andriamanitra rehetra. Voninahitra ny ho azy rery ihany. Amen. Anolohany hanomboantsika ny fotoana dia tiako no manolotra antsika an'ireto mpandraraha izay tarika atsy aloha reto androany. Asesitsika avy atsy amin'ny ankavanana izay misy any Ranadage Maurice hitondra antsika ao amin'ny vavaka Mandohalika ary Rahavavy Jessica izay hitondra antsika ao anatin'ny vakiteny fototra, Rahavavy Lina izay hitondra antsika ao amin'ny tantaran'ny ankizy ary Ranadalo olona Solo Romeo izay hitondra antsika ao amin'ny fampaherezana androany. Tsy ho adinontsika fa ny nanolotra antsika teo nanolotra ny fiarabany dia ny rahavavitsika mbola tiana ka ho fanohizantsika izao fotoana izao dia andeha araka ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira 700 ny andendrehetra. But
andeha o raisitsika amin'ny baibolitsika ka jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko 2:1. Kolosianina toko 2:1. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa. Hotohizantsika ao amin'ny Luka toko 7:7-15. Luka toko 7:7-15. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananka aviavy izany Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalana izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ohatranao anio. Amen. Tonga eo amin'ny vavaka mandoalika isika. Rainay tsara sy masinizana an-danitso dia rainay ianao satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tompony tompo ianao sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra mahery ianao Jehova ka ianao no terainay sy ankalazanay. Ary ankehitriny dia mangataka ny hery fanamasina avy aminao izay mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy. Meteza aminja fo aminay ny amin'ireo tsy fahombiazana, ireo tsy fahantanteranay rehetra. Mamelany elokay. Ny irinay Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao dia mba mpanompo voavela eloka izahay tsirairay avy. Ary ny fanahinao hitaridalana anay. Hampianatra anay ny marina manjaka arivo mba hahafahanay manao ny sitraponao. Ray malalo, izao fotoana manokana izao dia irinay mba hitondra hery ho an'izay miaino izao afatra izao ary hitondra fanantenana famelombelomana ihany koa malala ny fanahinay. Meteza ray malalo iaino fitalaonay, ny fivavakay, ny etaentanay tsirairay avy satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao. Tonononay ary angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany izany vavaka izany.
sao tsika dia tonga eo amin'ny fampopavana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony ka milohan'izany a homena fotoana kely tsika ampanginana andraisantsika ny fanatitra antsika nomanantsika izay fanomantsika ho an'Andriamanitra ary rehefa vita izany a dia hivavaka mangina isika ka homena fotoana kely anangonantsika izany fanatitra izany avy any anatin'ny entantsika tsirairay. Rehefa vita izany dia hitondra amintsika ao anatin'ny fanentanana anankiray izay mitondra ny lohateny hoe rehefa manao anao ho lolaharana Andriamanitra. Roa arivo taona lasa izay dia nametraka antsika ho lohalaharan'Andriamanitra tamin'ny nanomezany zanan'ilay tokana ho antsika dia Jesosy Kristy izany. Ary nanana antoka isika ho an'ny fahavelomana noho ny namezana antsika izany zanana izany hisolo ny helokontsika. Ny tantaran'ny filazantsara dia tsy tantaran'ny fitiavana ao an'Andriamanitra ka hitondrany ianao ho any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Tsy mahagaga raha toa ka betsaka amintsika no mitolona mafy mba indro fa tena tiantsika marin'Andriamanitra. Nofaritan'i Jesosy ho tondro vady ny fiangonana anankiray na dia eo aza tsy fahombiazan'ny fiangonana eo am-panatanterahana ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy dia mbola mitoetra ho vadin'i Jesosy mandrakariva izany fiangonana izany ary antsoina isika ity ny mambra ny fiangonana tsirairay avy tahaka ny itiavan'i Jesosy atsika fiangonana. Ary mila mitandrina isika ny amin'ny fomba hitondrantsika mambra ny fiangonana. Tsarovy mandrakariva ny habean'ny fitiavan'i Jesosy ny fiangonana. Mamatsy ireo zavatra ilain'ny vadin'i Jesosy. Ary izany vatsy izany dia anatanterahana ny iraka nampanaovina azy. Mahaliana tokoa mahafantatra ny fomba anatanterahana izany vatsiny izay ilain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fametrahana ny vola ao anatin'ny fitoeram-bola ary asaina ianao ametrika an'Andriamanitra ho lolaharana amin'ny alalan'ny fandefasanao ny vadinao ho any amin'ny fiangonana. Zavatra roa no hita misongadina eto raha toa tsy manam-bola ny fiangonana dia mety misy amintsika mitazona ny volany ho azy samirery. Manazava izany hoe nahoana i Jesosy no mandefa vola betsaka any amin'ireo vadiny izay mahatoky. Mazava amintsika tsara angamba izany antso izany androany fa mila malala-tanana isika eo amin'ny asan'Andriamanitra indrindra eo amin'ny fanatitra izay anohanantsika ny asan'Andriamanitra satria tompony teny fampanantenana Andriamanitra hoe izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra ka izao aza manohana aza mitazona ny izany fanatitra izany ho antsika fa raha mitazona izany tsika dia mahatonga fangidiana eo amin'ny fiangonantsika izany. Sokafo ny tanantsika nio afahantsika manolotra ilay tsara indrindra ao an'Andriamanitra mba hampatonga ny asantsika sy ny fiangonantsika hisy fitahiana mandrakariva. Ao anatin'izany fanangonana fanatitra izany no anaovantsika vavaka fohy. Raina izany an-danitro manolotra anao ny derany sy ny haja sy ny laza izahay amin'ity marain'ity amin'ny alalan'ny ampahafolony sy fanatitra tolotray. Mangataka izahay mba homenao herim-po azonay manao anao ho lolaharina eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
iny ary ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampaforony dia andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny laharak'ira fa 700 ataontsika ira vavaka izany. Zao tsika rakizy dia tonga eo amin'ny toritieny manokana natokana ho anareo ka mangataka atsika tsirairay avy hitsangana hanao an'ilay hira vavaka ora mamy akipy daholo masika tsirairay avy fa hivavaka sika. Sotratsika ankizy androantsika dia manana hafatra lehibe izay nampitondra ny tompo atsika, nampitondrana ny lohateny hoe mitombo amin'ny fahasoavana ny tohitentsika androandro ankizy. Ka andinitsika hijery tantarana tovovavy kely anankiray izay Wilma ny anarany. Wilma ankizy naharary mafy izy indray andro izay. Teny hoentiny tany amin'ny dokotera izy. Dia lazain'ny dokotera fa tsy afaka andeha intsony hono Wilma. Nalahelo mafy araka izany izy roa mianaka. Teny tomany Wilma. Fa sainginy eny nanana fanantenana izy hoe tsy mino an'izany fa tsy maintsy andeha ny zanako indray androany. Dia velom-panantenana Wilma avy eo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitondra beky Wilma rehefa mandeha satria maleminy lefa kozatra izy dia tsy afaka mandeha tsara intsony izy. Indray andro ary hen'ny Wilma hoe misy fifaninanana ao atao hiazakazaka. Izay fifaninanana ao atao dia vonina ary faly be izy fa andray anjara amin'izany fifaninanana izany izy. Dia lavineny ianao ane marary ahoana anao fa anao amita izany azakazaka izany nefa ianao ty mbola mitondra beky neny vitako izany ozy Wilma sady feno fanantenana. Dia rehefa tonga ny andro naovana ny fifaninanana rakizy dia tonga tany izy teny hoe soison'ny olona. Io konko ve dia vitanao an'io azakazaka io olona malemy tongotra io sady izy ary maintimainty.
tsy ndrara iny akory zany fa vonina trany izy niazakazaka. Rehefa feno ena be folo taona no ilo-matraka izy dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana olimpika izy dia nahazo medaly anankiray Wilma. Medaly alimy no azony tamin'izany. Dia rehefa efa taona taty aoriana dia mbola nanao ihany izy, mbola nanao lalao ihany izy dia nahazo medaly volamena. Ajanontsika eo ny tantara fa araky ny vakiteny izay noetinitra vavy ao antsika teo manao hoe koa tahaka ny nandraisany Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa ao amin'ny Kolosiana 4:5 no ahitantsika an'izany. Tady diraka izy fa rehefa manana an Jesosy itsika asaintsika anjaka ao am-potsika izy dia ho mpandresy foana isika ary afaka hanohatra foana ny fakam-panahy izay manoloana antsika. Ka asaiko isika ankizy amin'izao fotoana izao mba hanolo tena ho an'i Jesosy mandrakariva ary handray anazy ary ho ankizy ho mpandresy foana isika ao amin'ny fiainana. Amen. Andeha isika hiaraka hivavaka rakizy Jesosy misaotra anao izay efa mbola nomenao izany afatra mahafinaritra izany. Iny anie izay Jesosy mba hitoky aminao mandrakariva ka hametraka anao eo amin'ny fiainanay ary iny anie izay tsirairay mba ho mpandresy foana eo aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanantsika sy ho fandraisantsika ny fampaherezana dia andehantsika hangataka ny antoko-pira anao hira anankiray. Fankahanana Waiting over me I need to tani Sebe fizapana Riulumbrelu na omba Misaina simberi cereta Naona tifiaina mandalu Itimara itsetesha Isi fifanya fina rifankalana Wenti novembi aine totani zebe fizapana Zaru vende fofawa vini anjo anatina nanau Iariare zaina felinata mapuna Fantaziavana si fiavanana Naneu viti, naneu ankavi, naneu ankavanana Riulumbelo na oa tudio ni fusi ni saina Itere tumpo Jesosy zaina fulini aina Unsa ni fumina itare unji simisi piai Tuecha mapiavaka azi injinja nyaleme panai
fankatiavana sy fihavanana nanehoe naneo fity naneo ankavy naneo ankavanana endrika milana miany sasany zarazaraina are ivinitraniany afanolonzarazaina sialeuve fifankatiavana sy fihavanana nanehoe naneo fity naneo ankavy naneo ankavanana. Rasiko fifaliana ho a ny mitondra ny teny izay ho famparezantsika amin'ity fotoana anio ity. Ary mino aho fa hiaraka higioka ny tombontsoa avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Raha misy vanim-potoana mamperitreritra indrindra dia izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha mijery ny tany am-piandohany tsika dia nilaza ombenombeny fa miamanakaiky ny farany, miamanakaiky hatrany fa amin'izao fotoana iainantsika izao dia efa tena akaiky ary tena akaiky ary faran'izay akaiky. Izany indrindra no akatsika lesona amin'ity maraina ity mba hahafahantsika manomana ny fiainantsika amin'ilay fanantenana ho avy. Iresaka fo isika ny amin'ny tantara ny ainan'ny Zakaiosy izay nanana ny toerana izay nisy azy tany amin'ny faritra anankiray izay akatsika lesona iainantsika amin'izao vanim-potoana farany izay misy antsika izao. Ny Luka 7:20 andeha ho jerevantsika ao anatin'izany lesona horaisintsika anio zany. Ndre mandeha Jesosy rehefa nandalo tamin'ny toerana anankiray tany Jeriko. Amin'ny rehefa nandeha izy dia nahita toe-javatra, nahita zavatra nitranga, nahita anton-javatra anankiray. Tsy inona zany fa nahita lehilahy anankiray izy atao hoe Zakaiosy. Izany lehilahy izany dia fantatsika ny tantarany fa lehilahy manana ny maha izy azy, lehilahy ampy, lehilahy manan-karena tao amin'izany faritra izany. Ary raha tsy nandalo tamin'izany toerana izany Jesosy, raha tsy niserana tamin'izany toerana izany Jesosy dia azo antoka fa tsy nahita an'izany lehilahy manana ny maha izy azy izany. Ary ny zavatra manaitra dia izao, ozy ny 9:7 hoe ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Misy zavatra anankiroa izay hitantsika eto mahakasika ny Zakaiosy. Manana olana izy ara-batana, manana olana izy amin'ny manodidina kanefa tsy noraisiny ho zava-dehibe, tsy ahitana an Jesosy izany. Ny olana teo amin'ny manodidina dia maro ny olana satria be dia be ireo olona ny fanety, be dia be ireo olona izay niseho, maro be ireo olona izay nitangorona tamin'izany fandalovan'i Jesosy zany. Antony faharoa, fohy ary tena atao hoe fohy izany lehilahy zany. Teo anatrehan'ireo olona nareo nefa tsy nisakana, tsy tadiavany vahaolana mba ahitany an'i Jesosy. Ry havana malala, ninona ny olana eo amin'ny fiainanao? Inona ny olana eo amin'ny fiainanao andavanandro? Inona ny olana misy eo amin'ny fianakavianao ka mitady anakana anao tsy ahitan'i Jesosy? Mitadiava vahaolana mandrakariva tahaka ny nataon'ity lehilahy mpanan-karena ity. Rehefa sendran'izany olana izany izy dia izao ny zavatra nitranga. Niazakazaka izy nandeha nakany aloha. Tsy nijery ny voninahitra misy azy, tsy nijery ny mampanankarena azy, tsy nijery ny toe-piainana ananany eo amin'ny manodidina, fa dia niazakazaka izy nananika hazo anankiray. Eto dia mampieritreritra ilay karazan-kazo satria maninona moa ny tsikininina.
maninona ny tsisapay fa maninona no aviavy. Zay ny farany hazo atao hoe mora iakarana indrindra raha mifanolotra amin'ny toebata an'ity lehilahy ity. Ary niakatra tambony aviavy izy mba hahitany an Jesosy. Ary rehefa nandalo teo Jesosy dia hitany. Fantany fa io ilay Jesosy ilay mpamonjy. Firy amintsika no mba manana an'izany dingana izany. Firy amintsika no mba manana an'izany fanetrehantena izany. Firy amintsika no mba manana izany atao hoe fanolorantena izany mba hahitana an Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana nandalovan'i Jesosy tamin'izany aviavy izany dia tsapany fa misy olona mitady azy fatratra. Misy olona mitady azy ao ambonin'io hazo io. Ary nanompo ny masony izy ka nahita lehilahy mpanan-karena, mpamoretra, izay heverin'ny olona tao an-tanàna fa ratsy, izay heverin'ny olona tao an-tanàna fa tsy misy ilana azy eo amin'ny manodidina, fa pisoloky. Ry havana malala, Andriamanitra dia tsy mijery ny fahalemenao. Andriamanitra dia tsy mijery ny fahosahanao ara-panahy, fa mijery kosa ilay fibanjinanao any Kristy ilay ho avy. Ka na malemy azy ianao, na osa azy ianao, na tsy manana ny fahafahana azy ianao, ka manantona ny Kristy, mikatsaka ny Kristy amin'ny fomba rehetra izay mety hahitanao azy, dia ekeny izany. Mino aho fa samy manana ny olana tsika tsirairay avy. Manana ny olana koa, manana ny olana ianao, manana ny olana tsika, fa ny lokony, ny lanjany no mahasamy hafa azy. Ohatra velona nataon'ity lehilahy mpanan-karena, mpanefoefo ity, fa na manana an'izany olana izany azy ianao, tsotra ny valiny, ataovy izay ahitana an Jesosy. Fa rehefa resy lahatra ianao hitady an Jesosy, dia mivaha ny olana rehetra. Ary tamin'izay fotoana izay dia nisy toe-javatra nitranga ny 15. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ho anio. Indraindray mieritreritra fa osa, mieritreritra fa mpanonta, mieritreritra fa be fahotana, mieritreritra fa malemy, dia tsy mba manana fanantenana izany idiran'i Jesosy izany ao anatin'ny tokantrano. Ary betsaka ny olona diso fanantenana fa ny olona mpanonta dia tsy tokony idiran'i Jesosy ao anatin'ny tokantrano. Ry havana, io mahampanonta anao io indrindra, io mahampanonta ahy io indrindra no tokony ho anatonako an'i Kristy. Ary nahitana fahombiazana izany. Ary rehefa niteny Jesosy hoe midina faingana, tsy niazo Zakaiosy, fa nidina avy hatrany. Rehefa naheno ny baika midina fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao androany, dia ozy niteny amin'ny 15 hoe dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Izy amintsika ry havana malala no androsoany izany Jesosy izany ka tsy ravoravo. Izy amintsika no hiaritra nohon Jesosy ka tsy ho falifaly. Manana safidy ny anaraka an'i Kristy. Manana safidy ny anaraka an'i Kristy ianao. Olana fahatelo, 17. Ary raha nahita an'izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasaka ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany. Ry havana malala, raha nahita an'izany izy rehetra dia nimonmonina. Indraindray ny mpanota anankiray mibebaka, ny mpanota anankiray manantona an'i Kristy dia ataon'ny olona fimehezana, tsy tian'ny olona, kanefa izany ny tena zava-dehibe eo anatrehan'i Kristy. Ary hitantsika ny fanetretena izay nananan'i Zakaiosy
nanana ny atao hoe fangoronan-karena tamin'ny tsirarina izy, na ny atao hoe fahalemena fanambakana olona tamin'ny tsirarina izy. Ankehitriny niovy Zakaiosy rehefa nahitany Kristy. Niovy izy satria tsy nandeha tamin'ny lalana fiainantsony izy tao aoriana satria nahitany Kristy. Ka naizana izy amintsika tsirairay avy rehefa mahitany Kristy tsy maintsy miova isika rehefa miona amin'ny Kristy. Ary porofon'izany ity lehilahy ity. Raha jerentsika ny zavatra tena ambara dia izao: manana olana ve ianao amin'ny tenanao? Manana olana ve ianao amin'ny manodidina anao? Manana olana ve ianao amin'ny fiarahamonina? Tsotra ny valiny. Ataovy izay ahitana any Kristy. Fa rehefa manana ny Kristy manana Kristy ianao, miva ny olana rehetra. Mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny lanitra dia tsy ho foana ny olana izay hatrehana, saingy kosa manana fanantenana, fa ao anatin'izany olana izany dia ahita any Kristy. Andriamanitra ne omba antsika, Andriamanitra hiaro antsika, Andriamanitra nampy antsika amin'ny olana rehetra izay mitranga eto amin'ity tany fivahinianana ity. Ary indray androany isika rehetra izay mandre izany teny izany dia hifankahita any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Amen. Isaorantsika indray aman-dreny mitondra antsika tao anatin'izay fahatsim-panahy izay. Ho famaranantsika izao fotoana izao ho fehan'izay fampaherezana izay dia andeha ataontsika ny laharan-kira fa 420 sy 800 ataontsika mpitsanganana. Itadianao Jehova Tompo, ipetrake anilanao, raovinare ahitanao toko, ialoka lokeo antratranao, Tompo ofidio si mendrika deu anao nifu raisuma u anao durituku itadianao Jehova o si miununao ratsewanilana Vicha anao nizanakao tantanurai matsiani sasamadi nifukanjakao ritumpuo avika manampi Tumpuo fidiu si mendrika leu anao nifu raisuma u anao durituku itadianao Jehova o si miununao ratsewanilana Ritumpuo pamunzi nifandai bamitari nizanakau katanzau udena leilai uvununa iradi uanau Tupu
ivavaka sika riranay izay any an-danitra misaotra anao zay noho ny anteny io ty nahafahanay nanatanteraka ny programa izay nakasaina natao ka totosa isaraka eto zay Andriamanitra hitantana anay ianao hivimbina anay ianao anoro lalana anay ianao ary indrindra tompo anome fitahina ho an'ny tsirairay avy ireo olana zay mety miseho eo amin'ny fiainanay olana zay mavesatra eo aminay olana zay tsy azonay resena tompo mahatoky zay fa hiaraka aminay ianao ary tsy andao anay anoro hevitra anay ka nitanjo anay tompo malala manoloana ny olana dia nitady ianao amin'ny fomba rehetra ka ianao no amahy izany olana izany isaraka eto zahay dia mangataka amin'ny fanahinao mba omba anay tsirairay avy ho feny fitahina any amin'ny tokantrano izay ho diavina sy ho ale ny asa anay tsirairay avy dia arovy sy tantana fa tononona noho ny anaran'i Jesosy amen